Aleluia. 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 Palmerabatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tena tsara ndray e. Lehibe ny Andriamantsika satria mbola fahasoavany sy famindram-pony mbola antom-pisitsika nahatratrarantsika izao fotoana anio alina izao. Makasitraka anazy fa tena lehibe tokoa ny fitiavany. Misaotra ny mpanompon'Andriamanitra mivady ihany koa name fivelarana amin'ny asa fanompoana makasitraka indrindra tompoko. Palmerabatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Miaraba ny Erald Benja, Isabella Soary, i Nancy, mpanompon'Andriamanitra i Pasteur Normand. Palmerabatsika fianakaviana rehetra sy izay rehetra mbola ho avy anaraka eo fiadanan'ny tompony ao aminao. Amin'izao fotoana izao dia hanomboka ny fotoana avy hatranintsika fa alohan'ny hanombohana fotoana dia manasa anao mba hijoro abanga amin'ny alalan'ny partage na live amin'izao fotoana izao satria misy namantsika koa mba tokony omentsika tombontsoa mba hanaraka izao fotoam-bavaka izao fa miandry ny partage ataonao fotsiny izy dia ahazo an'izany zay ny anjara fijoroanao ambanga, zay ny anjara asa fanompoana natokan'Andriamanitra ho anasy anao dia mipartage. Alohan'ny vavahantsika dia amaky ny tenin'Andriamanitra aloha sika izay hitantsika ao amin'ny Salama 1:2 ka hatramin'ny 4. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fiantsona izao tontolo izao anompon'i Jehova, salamo fiderana, mioby ho an'i Jehova ry tany rehetra. Manompo an'i Jehova amin'ny fifaliana makanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy sika dia olony sy ondry fiandriny. Midira eo amin'ny vavahady amin'ny fisaorana ary eo an-kianja amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalaza azy ny anarany. Fa tsara Jehova mandrakizay ny famindram-pony ary miantra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Aleluia. Zany ny tenin'Andriamanitra lehibe izy. Eto dia tsy zarery no miaraka manompo eto fa misy ny Ravava Felisa eto izay tondra ny vavaka rehefa avy eo ny vavaka 4 mitambatra dia ny fisaorana sy ny fangatana ny fanamasina mba tena hiasa malalaka sy ny fangatantsika famelana iary kokoa ny fanapahana ny mety hoe sakana rehetra mahatonga antsika tsy ho tafiditra ny amin'ny fanatrehan'ny tompo. Dia ao anatin'izany rehetrarehetra izany tsy hoe mandeha fotsiny ohatran'izany hoe izay rovava fotsiny no anao an'izany vavaka izany dia hoe misy an'izao zavatra hitanareo izao fa anadahy alvinao ihany kokoa ao amin'ny lafiny teknika. Izay ao ambadika eo izy mikirakira ny fanisary sy ny tenin'Andriamanitra rehetra dia amin'izao fotoana izao dia manasa anao mba tena hoe ataonao amin'ny fo tena hoe hiditra amin'ny ao vavahady ny fisaorana isika sy amin'ny kianja fiderana amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fankalazantsika n'Andriamanitra fa tena tsara izy tena ondry fiandrintsika matoa izao sy ianao mbola eto amin'izao fotoana izao dia noho ny fahasoavany noho ny fiasany tamin'ny fiarovana tsy nakasika antsika sy ianao loza fa mbola velonaina za sy ianao nomeny fofinaina, nomeny hery sy tanjaka tamin'ity tontolo andro ity ka mendrika izy hisaorantsika amin'ny alalan'ny vavaka, mendrika hakalazaintsika izy asandratritsika ny maha-Andriamanitra anazy, mampanjaka anazy, mahalehibe anazy dia omenanao sehatra Ravava Felisa andao zay hoeto any anatin'izany vavaka izany. Mankasitraka indrindra to. Voalohany dia mankasitraka an'Andriamanitra raha mbola afaka niaraka eto amintsika indray amin'ny tian'io dia ary ihany koa tsy adino ny misaotra ny mpanompon'Andriamanitra manome sehatra tsika tsirairay azy zay nomeny zare mino koa afanao any manana sehatra malalaka afaka miara-manompo aminay dia tompony tahantsika tsirairay avy. Araka ny zany tonom-bavaka ny tonon'ny mpanompon'Andriamanitra zany dia ndrotsika sianao hisaotra ny Andriamanitra lehibe indrindra mino fa raha mbola mandre an'izao feo zao ianao dia mbola mahita zao levy zao na dia aiza misy ianao atsarova fa tsy ny herintsika fa no fahasoavan'Andriamanitra zay nomenantsika sy ianao mendrika antsika sy ianao raha idera sy ankalaza anazy anome voninahitra anazy dia sandrato ary feonao amin'izao fotoana izao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zay dada mankasitraka sy midera ary mankalaza manome voninahitra anaranao.
Tsara tokoa ianao Andriamanitra, tsy misy tahaka anao ary tsy misy mavita ny vitanao. Tsotra anao Dada satria raha navita namakivaky an'izao andro zao zay dia tsy nierinay amin'ny fahaizana izany. Fa ny famindramponao sy ny fitiavanao Tompo malalo navitany azany. Ka eto izay Tompo, tena miray fo miray sena, manantatra ny feonay, midera sy mankalaza manome voninahitra anao. Amin'ny asa lehibe eny Dada mety nandeha teny andalana teny zay. Fa teo anao niaro anay dia tafaverina soa mantsara zay. Ary ihany koa Dada nanjanona tao an-trano zay, fa tsy mba irery zay fa teo koa ianao. Ka eto zay Dada tena mankalaza anao, fahatsaranao Tompo, averina anay aminao voninahitra fa anao ny asa lehibe tafiainanay. Ary raha mbola nomenao anay koa zao fahasoavana zao Dada, dia tsy ataonay amin'ny fombafomba na amin'ny fahazarana, fa manasa anao tanteraka zay anatrika fiainana zao fotoana zao. Fa namasinao milanao zay, vangio zay tsirairay avy n'aiza misy olo mandresy manaraka an'izao vavaka zao. Eny Dada izay eto koa amin'ity toerana ity milanao zay fa namasinao. Tafio hery vaovao zay tsirairay avy eto, ampangina ny nofonay rehetra. Fa aoka anao tanteraka zao fotoana zao, ataovy zay tianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tonoko fanatrehana feno amin'izao vavaka zao. Tonoko fitariana fanamasina amin'izao vavaka zao. Ary eto zay Dada tena manaiky, mieky ny fahadisoanay rehetra zay tsisy miafina eo ambany mafinao. Na ny fomba fijerinay fotsiny Dada, dia efa hitanao zany. No malala ny anao anaty fonay tsirairay avy any. Fa ianao manome fahasoavana ny ahafahanay Tompo manatona anao miseza fiandriananao. Bebaka zay Dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, na tamin'ny endrikina fahotana, na tamin'ny endrikina fahalemena zay vitanay. Mamindranao fo aminay tsirairay avy eto Dada. Mamindra fo aminay aty amin'ny toerana ity sy ny olona rehetra zay manaraka an'izao vavaka zao. Ary angatahako le raha sarobitin'i Jesosy Kristy amin'izao fotoana zao. Anadio anay tsirairay avy, mba tsy ho hisy hevitrefitra Tompo, fa tena tafareta teraka aminao zay. Indro zay manolotro ny tenanay sy ny fiainanay vaovao aminao. Resto zay Dada, iray tanteraka amin'ny Jesosy Kristy amin'izao fotoana zao. Ary na inona Dada fanahy mijoro fahavalinay, hitsangana ho blokazy amin'izao vavaka zao. Ny heritsy ny fahefana zay nomenao anay Tompo, nazahoako mandidy fa tsy manan-kery, tsy manam-pahefana zany. Nanaran'ino zany, nanaran'ino. Rano Jesosy Kristy manapotika an'izany amin'izao fotoana zao. Tonongo fandresena mihezindezina ny anjarany amin'izao vavaka zao. Ho voninahitry ny anaranao rery any. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, velona sy masina avy Nazareta anao izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Alleluia. Makasitraka anao ira vavy Felicia. Tondranay tany anatin'izay vavaka izay. Mbola hitohy atrantsika amin'izao fotoana zao hitramin'ny fandarana manaraka dia alohan'ny ny fampahirezana fa misy hira ray aloha arahantsika ao alohan'izany fampahirezana izany dia andeo tompontsika anaraka izany hira izany amin'izao fotoana izao. Fanayo
sakaizanay mameno anay androany fianao no tena iray. Alleloia. Ndeo avetsika zany fanahy io ny anam-pahavretra. Halleluja. Ianao no antenanay isan'andro. Ianao rery any Tompo. Halleluja. Alleluia. Alleluia. Tsy averan'ny fanamasina ho irery ianao e. Efa eo ny fanatrehan'ny fanamasina hikasika anao izy eto androany ampianatra antsika zava-baovao indray izy androany. Omalintsika dia nianatra ny hoe momba ny finoana hoe ahoana marina tena hoe finoana dia le Jesosy Kristy izay maty ho antsika teo ambony hazo fijaliana. Dia androany indray nianatra indray tsika momba ny hoe herin'ny finoana. Zava-baovao no ampianaran'Andriamanitra antsika foana isan'andro, fiarahana amin'Andriamanitra dia fianarana foana isan'andro. Sady konkoa amin'ny ty volanty atao amin'ny fiangonana Sanctuaire Chrétien International ny teny familaniana dia volana fanavozana. Dia anavo ny zava-baovao amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao foana Andriamanitra isan'andro amin'ny alalan'ny teniny. Fa mila reny teny reny tena hoe raisintsika. Mila ny tenin'Andriamanitra tena hoe ataontsika ao anatin'ny fotsika mba tena hoe aniry tanteraka amintsika ka hiasa amin'ny fiainantsika. Amin'izao fotoana izao dia tonga amin'ny teny fampizarana itsika izay fampizarana fohifohy ny tenin'Andriamanitra. Fa alohan'izany aloha dia hivavaka fohifohy itsika mba tena hoe izay tena ao anatin'ny fon'Andriamanitra no renesintsika eto sy ho teneniko eto androany tsy andeha amin'ny fahaizako na fahalalako fa tena hoe Andriamanitra mihitsy no ampiasa mahery vaika eto ny hery fanamasina mihitsy tena hoe ampiteny vavaka eto ampihetry ny nofoko rehetra fa izy ny sandatra eto androany. Ndao hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Dada mankasitraka anao any amin'ny fitiavanao sy fahatsaranao. Misaotra anao satria tena lehibe tokoa ianao mampianatra anay zava-baovao foana ianao amin'ny fiainanay mba tonga anay tsy ho tara vaovao any lanitra ety an-tany.
dia isaorana ianao zany satria tompo hoe zay raha zanakao dia tokony iaina amin'ny hoe tahaka ny tany an-danitra sady zay aty an-tany ny amin'ny alalany ny teninao satria ny teninao dia tena hoe misy fiainana lehibe ao ambadiky ny teninao. Ka amin'izao fotoana izao dia tena mangataka ny fanahy masonao mba tena hampiasana mahagaga eto mangataka ny fanahy masonao tena hoe hitarika anay eto dia zay tena ao anatin'ny fona lala mihitsy Jehovahandriamanitra no teneniko eto androany mba hatonga ny zanakao tsy ho tara vaovao alanitra, mba hatonga nay tsiraray aby ho tena hoe hanavao ny fiainanay ny teninao. Ary ihany koa dada mangataka ny fanahy masonao hikasika ny fony tsiraray aby, hatonga ny fony tsiraray aby ho tany lonaka mba haniriany ny teninao, mba tsy hoe handalo fotsiny ny teny na hoe falifaly fotsiny mahazo ny teninao dia hoe anao amena sy hoe tena hoe aleloia, fa tena hoe iraikitra ao anatin'ny fonay zany miaraka amin'ny hoe amena miraikitra ao anatin'ny fo sy amena makamamy ny teninao mba ho voninahitra ny anaranao rery ihany. Dia misaotra fanatrehanao fanahy masonao, misaotra fa tonga soa eto ianao misaotra fa eto ianao, misaotra fa efa mampiasa anay ianao, misaotra Jesosy fa ianao nefa eto amin'ny fanatrehanao efa eto manafaka ny olona tsiraray avy eto amin'ny alalan'ny teninao voninahitra ho anao rery ihany. Alleluia, amen. Alleluia. Alleluia. Amin'izao fotoana izao tsika dia hamaky ten'Andriamanitra avy hatrany azy hitantsika Matio 5:5 ka hatramin'ny 7:10. Matio 5:5 ka hatramin'ny 7:10 azafady tompoko. Hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho tonga tao Kapernaomy Jesosy dia nisy kapiteny anankiray nakao aminy ka nitaraina taminy. Nanao hoe tompoko, ny ankizilahiko mandry ao an-trano, marary ny paralisisa ka mijaly loatra. Dia hoy Jesosy taminy, ho avy aho hasitrana azy. Fa namaly ilay kapiteny ka nanao hoe tompoko, tsy mendrika nidiranao ao ambany tafotranoko aho, fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko. Fa izao koa mba lehilahy manan-dehibe ihany ka manana miaramila izay feheziko. Ary raha hoy izao amin'ny anankiray mandehana dia mandeha izy, ary amin'ny anankiray koa avia dia avy izy, ary amin'ny andevolahiko ataovy izao dia manao izy. Ary no nare izany Jesosy dia gaga ka niteny tamin'izay nanaraka azy hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny Israely aza. Ary lazaiko aminareo fa maro ny avy amin'ny atsinanana sy ny any andrefana no tonga ka hipetraka hiara-minana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakany lanitra. Fa ny zanaky ny fanjakana dia ariana any amin'ny maizina any ivelany, any no isy ny fitomanina sy ny fikotrohany ify. Ary Jesosy niteny tamin'ilay kapiteny hoe mandehany tongava aminao araky ny nonao dia sitrana tamin'izany ora izany ilay ankizilahy. Halleluia. Eo aloha ajantsika eo aloha ny teny fa mbola hitohy rehefa avy eo. Teto zany dia nisy kapiteny anankiray. Ohatriny ahoana ny grady izany kapiteny zany ny gradin'ilay kapiteny dia tena hoe ambony. Nanana izy mpanompo narary ny mpanompo lano izy marary ny paralisisa. Rehefa narary ny paralisisa le mpanompon'ilay kapiteny dia tsy lasa izy nandeha nitady dokotera, tsy lasa izy nandeha nitady olombelona. Eny olombelona Jesosy tonga nofo tetỳ tany, fa niazakazaka izy tany amin'ny Jesosy le Jesosy hoe mpanasitrana fa tsy tetỳ amin'izao tontolo izao izy no nandeha niazakazaka. Nefa tsarovy tsara fa zany hoe kapiteny io dia tena hoe olona ambony izy. Fa raha mahambony anazy zany dia tena hoe tokony hoe nandeha niantso hoe dokotera tena hoe le manam-pahaizana faratampony indrindra. Fa tany amin'ny Jesosy izy niazakazaka satria nahoana fantany loatra le hoe zany Jesosy zany, ohatriny ahoana ny herin'izany Jesosy zany. Na dia niteny indray mba vavoaka n'izany Jesosy zany raha dia misy fahefana lehibe, misy fanasitranana ambadiky ny teny izay avoakan'izany Jesosy zany. Zay le mahatonga le hoe Jesosy tout est puissant. Jesosy dia tena hoe hery lehibe ho antsika izay mino anazy araky ny fampianarana omaly. Tamin'ny ty kapiteny ty dia niteny tamin'i Jesosy izy hoe
marary mafo izy ny mpanompo lahako fa mitenena ianao aminazy dia ho sitrana izy. Ohatry ny ahoana re zany tena hoe fiery finoana n'ity kapiteny ity hoe tenin' Jesosy indray mbava fotsiny ihany no angatahany tsy nangataka an Jesosy izy hoe ho avy. Jesosy nanana fanetretena hoe ho avy ihany. Fa fantany loatra ny herin'i Jesosy, fantany loatra ny ohatry ny ahoana ny fahalebiazan'izany Jesosy zany. Ohatry ny ahoana ny tena fahalebiazany mihoatra noho ity kapiteny ity zany, fantany zany hoe mihoatra noho izy dia tena hoe lehibe le Jesosy, tena hoe ambony indrindra le Jesosy. Ty le kapiteny ty angamba mety teny hoe olo zao tontolo zao tsy mahafantatra an'izay hoe voresaka momba ny hoe fivavahana. Fa fantany mety hoe reniny sofa fotsiny hoe misy an'izany Jesosy zany mpanasitrana. Misy an'izany Jesosy zany mandehandeha aty ambony tany manafaka. Ka na karazana aretina inona dia sitran'izany Jesosy zany. Na dia miteny indray mbava fotsiny ary izy dia sitrany. Zay zany ny finoana tao anatin'ity kapiteny ity. Zay zany ny hery finoana tao anatiny tao hoe raha miteny indray mandeha fotsiny zao zany Jesosy zany na tsy mankaty an-tranoko arany dia ho sitrany'ity mpanompo ity. Dia tena zay mihitsy ny tena nataony tamin'i Jesosy mitenena fotsiny ary ianao izy fa ho sitrana ny ankizilahako. Satria fantany ohatry ny ahoana loatra ny teny indray mbava avoakan'izany Jesosy zany. Tena lehibe ny herin'ny finoana. Ka aza zasy ianao hoe ohatry ny ahoana ny herin'ny finoako sy ny finoanao manoatra an'ity kapiteny ity. Raha zasy ianao hoe zanak'Andriamanitra. Raha zasy ianao no hoe mpanaradia an Jesosy. Raha zasy ianao le mitondra ny anaran'i Jesosy hoe kristianina. Ao anatin'izany hoe kristianina zany dia misy ny anaran'i Jesosy hoe Kristy. Raha zasy ianao zany milanja ny anaran'i Jesosy zany dia ohatry ny ahoana ny herin'ny finoako sy ny finoanao mihoatra n'ity kapiteny ity. Fa ty kapiteny ity dia tena hoe nanaja an Jesosy tanteraka hoe zao izy dia tena hoe olona lehibe manana olona fehezina ihany koa raha miteny ny olona feheziko hoe ataovy zao dia ataony. Ary raha miteny ny olona feheziko ihany koa sy ny mpanompoko izy amoaka hoe tena hoe maniraka zany hoe ry zavatra ry alaivoaka aty dia ataony zany. Fa izany indray ve zany ohatry ny hoe zay zany hoe fanetretena niaraka tamin'ny fanetretena zany finoana hoe izazy tsinitsinina ve zany no ampanao anao an'izany ho any anatin'ny tranoko ianao nefa izazy tsy mendrika akory ianao indray ve nandeha ho any ambanin'ny tafontrano dia tsy mendrika ho anazy zany fa miteninao fotsiny ny ilaiko hanasitrana ny mpanompoka na dia tsy makany ary ianao satria za kokoa mba olona manana fehezina ianao nefa lehibe noho izany. Ohatran'izay zany discussion mety hoe fanaovan'i Jesosy sy ity kapiteny ity. Dia tsy haiko ohatry ny ahoana zasy ianao raha zanak'Andriamanitra sy tena hoe mpanaradian'i Jesosy ny discussion koa amina sy amin'ny Jesosy sy amina sy zasy ianao midiscussion amin'ny Jesosy azafady. Ohatry ny ahoana zasy ianao zany rehefa miresaka amin'ny dadantsika miresaka momba ny hoe fanafana amin'ny fiainantsika sy ny tiantsika hoe zavatra iseho sy hitranga amin'ny fiainantsika. Ohatry ny ahoana ny discussion finoanantsika eo anatrehan'ny Jesosy eo anatrehan'ny dadantsika izay itenentsika fa raintsika any an-danitra. Dia ho tohizantsika ihany ten'Andriamanitra mbola hanamarinantsika an'izany hoe ny herin'ny finoana ny hoe tena hoe miteny fotsiny dia sitrana. Miteny Jesosy indray mbava dia afaka manasitrana sy manangana. Ovakitsika ny ten'Andriamanitra izay hitantsika eo amin'ny Matio 7:1-20 ka hatramin'ny 9:20. Raha mbola nilaza izany tamin'ny indro tonga ny mpanapaka anankiray dia nikoaka teo anatrehany ka nanao hoe maty ankehitriny izao ny zanako vavy, fandery mametraha ny tananao aminy dia ho velona izy. Halleluja. Dia nitsangana nanaraka azy Jesosy mba mpianany. Ary indro nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona nakeo ivoany ka nanendry ny sombin-dravy avin-dambany. Fa hoy izy anakapony na dia ny lambany ihany aza no voatendriko dia ho sitrana ao. Ary Jesosy nihodina ka nahita azy dia nanao hoe matoky ry zanako vavy, ny finionao no efa nasitrana anao dia sitrana ilay vehivavy amin'izay ora izay. Ary Jesosy no niditra tao an-tranon'ilay mpanapaka ka nahita ny mpitsoka sodina sy ny vahoaka ny tabataba dia nanao hoe mivoa fa tsy maty raha zazavavy fa matory dia niome azy fatratra ny olona. Ary noho ny efa navoaka ny olona
dia niditra Jesosy ka nandray ny tanan-drazazavavy dia nitsangana izy. Ary nilazan'izany dia niely tamin'izany tany rehetra izany. Halleloia. Nisy karazana fanasitranana anankiroa teto a. Karazana fanasitranana voalohany a dia le narary a maty a ny zanany vavy. Rehefa maty le zanany a dia niteny zany a le dadany a tamin'i Jesosy hoe maty zao ankehitriny zao. Fotoana zany ohatry ny hoe maty zany ny zanany a dia izy mivoaka hitady an Jesosy. Fantany ihany koa fa zany Jesosy zany dia tena mpanasitrana. Dia hoe nieritreriny zany hoe andeha ho any an'ilay Jesosy aho koa fa raha mametra tanana an'io zanak'io zao Jesosy a dia hitsangana. Herin'ny finoana zay. Zay ny finoana tao anatin'ny sainy hoe andeha hijery an'ilay Jesosy mpanasitrana, andeha hijery Jesosy ilay mpanangana amin'ny maty a, fa na dia ny tanany fotsiny ihany arany a dia afaka manasitrana. Karazany roa zao zay a fanafana nataon'i Jesosy a, karazany roa tamin'ny alalan'ny teny a dia tamin'ny alalan'ny tanana. Fametrahana tanana. Ny tanan Jesosy zany a misy hery lehibe. Fa tsy haiko hoe ohatry ny ahoana zasy ianao a. Raha hoe misy zavatra mahazo anasy ianao, mba ahoana ny etaetantsika amin'ny raiso ny tanako Jesosy fa ny tananao dia manasitrana. Le tananao ankavanana feno hery. Ny tanan'Andriamanitra dia tanana ankavanana feno hery. Ampy anasy ianao a manangana amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao. Misy hery lehibe izany tanan'Andriamanitra izany. Dia eritrereto tsara hoe maty arany a nananan'le dadany ty zazy ty finoana hoe ho voatsangan Jesosy amin'ny alalan'ny fametrahana tanana. Ka maika ve izay zavatra maty eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao? Mbola tsy fahafatesana amin'io ara zany aminasy aminao. Mbola tsy hoe maty hoe ho alevina any ambany tany. Jesosy raha ny tamaly ny fampianarana maly hoe nanangana ny Lazarosy tany ambany tany maty. Dia inona zavatra eritrereto sy ny eritreretinao hoe maty eo amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao? Ka tsy ho vitan'i Jesosy. Tsy ho vitan'ny tanan Jesosy ny hanafaka an'izany. Fa mila anasy ianao amin'ny discussion amin'ny Jesosy arakaraky ny habean'ny finoko sy ny finoanao hoe inona ny tiako sy ny tianao hitranga hoe teny Jesosy indray mandeha ve sa hoe ny tanan Jesosy mipetraka amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao fa ampy ho anasy ianao fahasoavan'i Jesosy. Ampy zany, ampy tena lehibe. Tena ampy. Tsy tambo isaina fahasoavan'i Jesosy a amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao. Vavan'i Jesosy miteny amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao ve ny ilaiko sy ilainao hoe mitsahara. Sa ny tanan Jesosy ny ilaiko sy ilainao fa ainy atao daholo izany rehetrarehetra zany. Misy fanafana daholo ambadika izany rehetrarehetra zany a. Izay ilaitsika rehetra dia misy ao amin'Andriamanitritsika. Tahaka antsika le metsena ena grande surface inona ny ilaitsika dia makentsika dia metsena ilaitsika daholo izay ilaitsika. Ohatr'izany amin'Andriamanitra izay ilaitsika dia misy na inona zavatra tiantsika raha fitahiana fanasitranana fanafahana. Misy daholo izany rehetrarehetra zany. Fananganana ny dadantsika atao daholo izany rehetrarehetra zany fa mitaky ny finoana ananantsika. Karazany roa izay teo a ny fanasitranana dia hoe fametrahana tanana nataon'i Jesosy a. Jesosy nandeha nakany dia niteny nandidy hoe mitsangana dia nitsangana le zaza na maty. Teny nandidy fotsiny teny niaraka amin'ny fanasitranana fandraisana ny tanana. Mino fa mety hoe tsy hoe niteny nandidy izy dia nitsangana fa niraisin'i Jesosy tamin'ny tanana io mba hiarina hitsangana. Zay le fametrahana tanana. Misy hery miampita tao amin'ny tanan Jesosy niampita tany amin'ny razazavavy nanangana anazy. Hery niampita tamin'ny alalan'ny teny a, fandidiana teny a, hoe mitsangana sy hery niampita tamin'ny alalan'ny tanana dia nitsangana izy. Dia teto ihany kokoa nisy hery niampita tamin'ny alalan'ny rambondamban'i Jesosy. Mbola hery finoana ihany satria le vehivavy ty dia nieritreritra hoe tany anatin'izany hoe tena mino mihitsy fa mety alavitra be tery Jesosy dia tena nanylambany fotsiny raha zany no asehako ty hoe Jesosy mpanasitrana ty dia anasitrana ana tena andeha ho ataoko zany. Zay ny tena tao anatin'ny sain'le vehivavy ty. Ohatriny ahoana re zasy ianao amin'ny zavatra mety hoe misy eo amintsika sy ianao ny amin'ny hery finoana hoe inona ny tiantsika ho alaina amin'ny Jesosy. Ohatriny ahoana hoe na ny rambondamban'i Jesosy ihany raha no voankasiko a dia ampy hanafaka anako amin'izao situation izay lalovako izao amin'ny zavatra misy eo alohako. Inona ny zavatra ilainao ny rambondamban'i Jesosy?
dia tena hoe tsapan' Jesosy zany a ny heriny hoe nisy ny ala. Jereo tsara fa rambondamba Jesosy ara nge dia efa misy hery afaka manasitrany 10 taona ohatry ny ahoana zany hoe olona narary 10 taona zany. Mino aho fa mety efa nitety dokotera maro ty olona narary ty vehivavy ty fa tsisy nanasitrana anazy. Mety efa tena hoe professeur ambony rehetrarehetra faratampony tsy haiko izay nalehany fa tsisy nanasitrana anazy. Fa jereo hoe ny rambondamba Jesosy dia nanasitrana. Misy hery lehibe zany amin'ny Jesosy. Any tampon-doha Jesosy ka hatrany am-paladiany na ny akanjo anaovan'i Jesosy manasitra ny rehetrarehetra momba Jesosy dia ampy anafaka anasy anao. Tena lehibe ny Jesosy tsika. Fa tsy haiko hoe ahoana tsika iravoravo tanana fotsiny amin'izao ve tsika manana an'izany Jesosy mpanasitrana, manana an'izany hoe Jesosy fanava. Zasy ianao tena manana tombotsoa manokana e. Tena tombotsoa tsy anana an'izao rehetra izao ny fananantsika an'ilay Jesosy mato anasy anao. Zay nitondra momba anasy anao teo ambony hazo fijaliana. Zao tontolo zao ange tsy manana an'izany e. Fa ny zao tontolo zao raha marary dia miala vola any dokotera. Eny e, nataontsika mety hoe andeha ho any dokotera, mety hoe mandovy vola ihany tsika. Fa natao ireo fitaovana ho fanasitranana anasy anao mba hisehoany voninahitra an'Andriamanitra ihany kokoa. Satria izy zavatra rehetra miara-miasa asoa an'izay tian'Andriamanitra. Tsika koa raha hoe manana Jesosy sy manana hoe finoana dia hoe tsy harary a. Tsy hoe andalo ady a, tsy hoe andalo olana. Fa nataon'Andriamanitra misy rena ananganana anasy anao koa satria manjary lasa mirere koa zasy anao. Hoe zako mihitsy ny tena nanao zao. Za mihitsy ny tena mavita azy. Za mihitsy ny tena hoe rôle. Nataon'Andriamanitra misy reny mba hahatonga anasy anao tsy irery fa hisandratan'ny voninahitra an'Andriamanitra dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery fa izy mpanasitrana, izy no manafaka ny zavatra rehetra ao amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao raha satria tsika hoe zanak'Andriamanitra zasy anao hoe kristianina. Zany tenin'Andriamanitra rehetrarehetra zany dia ho fitinintsika ao amin'ny Hebreo 1:10. Ny fampisehoana ny hery finoana ary ihany kokoa ny finoana ny fatokinany amin'ny zavatra rehetra tenaina fanehoana zavatra tsy hita. Fampianarantsika tamin'ny nomaly io fa teto dia hoe nampianatra zara hoe ohatry ny ahoana ilay finoana, hoe inona ilay atao hoe finoana, anaram-piangonana ve nisy ten'Andriamanitra maromaro nentina teo. Dia andro andray ho hitanao mihitsy ny ohatry ny ahoana ilay hery finoananao Jesosy, finoanan'i Jesosy Kristy. Fa rehefa mino anazy tsika dia hainy ny zavatra rehetra. Teo zao dia nisy hoe fanasitranana, nisy hoe fitsanganana tamin'ny maty dia nisy hoe fanasitranana ihany kokoa. Karazany telo zany ny zavatra nisy teo raha samy fanasitranana arany dia karazany anaky telo ny fomba fiasa teo. Tamin'ny alalan'ny teny mandidy tamin'ny alalan'ny tanana, fametrahan-tanana sy heriny apita tamin'ny tanana, heriny apita tamin'ny rambondamba Jesosy. Ampoanasy anao izy ako fahasoavan'i Jesosy. Tena lehibe zany Andriamanitsika zany. Ka tsy haiko hoe ohatry ny ahoana zasy anao eo anatrehan'izany fahalebiazan'Andriamanitra zany. Angina fotsiny amin'izao hoe zasy anao raha misy situation. Reo olona reo aloha tsy fantako aloha izy hoe olona mivavaka ve izy tsy mivavaka. Fa nampiasa ny hery finoana izy nafantatra ny lazan'izany Jesosy zany. Nafantatra ny lazan'izany Jesosy zany izy ohatry ny ahoana ny fahalebiazan'ny lazan'izany Jesosy zany. Dia nampiasa an'ilay finoana izy. Hoe raha ny lambany fotsiny kasehako dia ho sitrana, raha ny tanan'i Jesosy fotsiny mipetraka dia ho afaka ny aretina. Na miteny fotsiny ary zany Jesosy zany dia manasitrana ny mpanompoka. Na dia tsy makaty ambany tafotrango ary izy. Dia ohatr'izay koa zasy anao. Tokony anao ohatran'ireo olona ireo hoe na dia hoe teninao Jesosy alefaso anasitrana anao fa eo amin'ny alalan'ny teninao ako. Fa rehefa miteny an'izany izy rehefa miteny an'izany ianao ka miaina, fa tsika koa mila miaina aloha fa tsy hoe antsika foana koa ny ataontsika rotina Jesosy asitrano avianao Jesosy manafahana fa misy fotoana antsika konkoa mila manandatra anazy. Manandatra anazy amin'ny fotoana fanandratantsika anazy dia mila miaintsika. Rehefa miteny tsika hoe mitenena amiko rehefa hiteny aminao ve Andriamanitra dia ianao foana ve zany miteny? Tsy ianao foana kosa miteny satria manjary lasa tsy renao ny dadanao miteny aminao hoe zao anaka no atao tia miteny omeko anao ampaheranao satria ianao miteny mitenena dia ho sitrana ny fiainako. Dia mila an'ilay teny avy amin'ny dadantsika zany. Fa misy fotoana koa tsika hoe mila mangina aminazy miaino anazy makasitraka anazy ny amin'ny zavatra rehetra satria ao anaty fahanginana izy
no miteny rehefa inotsika hoe ao anatin'ny fanginana dia misy ny teny. Tamin'ny fotoana manko ny Andriamanitra rehefa miteny tamin'ny Mosesy nisy fotoana izy mety tany anaty rahona kotroka any anatin'ny fanginana ihany kokoa miteny ao anatin'ireny izy. Fa mila antsika asianao mifandray miconnecté aminazy amin'ny alalan'ny teny satria ny tenin'Andriamanitra mila mamaky ny teny fa raha tsy mamaky ny teniny koa tsika dia tsy afantatra inona no tokony ho ataontsika amin'ny fomba andrenesantsika ny teny. Ohatry ny tia nataon'ireto olona ho angataka fanasitrana sy fanafahana reto. Mety nafantatra izy hoe raha zany hoe mety namaky teny ihany koa izy ay tena amin'ny alalan'ny tanana kay dia efa manafaka manangana maty amin'ny alalan'ny teny zany Jesosy zany kay dia manasitrana. Dia ohatr'izay kosa asianao misy teny mila vakintsika asianao dia raisitsika finoana iny teny iny dia miatra amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao. Raha fanasitranana ny ilayntsika asianao dia inona aby zany ny ilaina amin'ilay fanasitranana. Raha fanasitranana zao ve ny ilaina dia hoe tompo asokafo landra irotsaka ny vola tsy izay kosa e. Fa mila antsika hoe ahoana zany ilay fanasitranana raha Jesosy manasitrana. Dia ao ka Jesosy ny rahanao tena hamotipotika ny aretina rehetra. Ny fanahy Jesosy dia manasitrana manafaka tompo zany fanahy zany. Any amin'ny Korintiana misy an'izany hoe ny fanahy tompo dia manafaka. Eo fanatrehan'Andriamanitra dia misy fanafana. Fa mino aho fanandray aza asianao tsy vakiana io tenin'Andriamanitra eo amin'ny Hebreo fa mino fa mety samy manana baiboly daholo zasy ianao any dia vakio ange io hoe fa nisy tao hoe tamin'ny hery finoana dia teraky Sara nananazana kanefa nitsahajaja efa tsy tokony hiteraka tsony. Misy tao hoe nanamboarany Noa ny sambo fiara tamin'ny hery finoana. Misy tao hoe tamin'ny finoana nanaterany Abela ny fanatitra. Misy koa tao tamin'ny resaka momba ny Enoka vakio ange io tenin'Andriamanitra io fa tena mahafinaritra be io ny amin'ny resaka momba finoana. Mino ako fa Andriamanitra ny amanganao amin'ny alalan'ny finoana lehibe mahatanjaka. Isy vavaka eto atao mba hanananao hery finoana zay hoentin'ny Ravavy Felisia ao anatin'izany vavaka izany mba tena hoe ananantsika finoana marisika ozy izy rid izay ka afahantsika mandeha ny ambony rano. Inona le rano afahantsika mandeha miditra anatin'ny ady tsy hitsoka aditsika tsy hitsoka aretintsika fa hiditra satria re zavatra rehetrarehetra ireny nataon'Andriamanitra hiara-iasa asoa amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao fa tsy natao afaty antsika akory ireny fa natao hanamboarana antsika hanangana antsika. Natao reny rehetrarehetra ireny ho iako anefena ho iako hoe mba hahatonga antsika sianao tsy irery eo anatrehan'Andriamanitra hoe zasy ianao mavita azy noho izy fa izy rery ihany no Andriamanitra lehibe mavita amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao satria na dia fofonana kely mba havorintsika sianao koa arany tsy vitantsika izany. Tsy godra amin'ny fiainantsika tsy vitantsika izany fa izy ihany mavita. Dia hoe zay Ravavy Felisia ao anatin'izany vavaka izany fa alohany ny vavahany Ravavy Felisia dia maka ny tenin'Andriamanitra tsika izay hitantsika ao amin'ny Jona 4:12 andininy 12 ka hatramin'ny 12 dia vakitsika izany tenin'Andriamanitra izany. Minoa ahy fa izao ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko fa raha tsy izany dia minoa ahy no ny asa ihany aza. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho izany aza izy satria izao makany amin'ny ray. Aleluia. Tsy vita ny sitrana fotsiny ary ianao za fa anao ny asa lehibe noho ny asan'i Jesosy ozy izy. Ohatry ny ahoana ny asa vitan'i Jesosy tety ambony tany na nangana maty izy na nasitrana izy. Jesosy tena ambony dokotera rehetra mbola tsisy dokojalo mbola tsy naheno hoe dokotera nanangana maty mety hoe tsy haiko aloha mety hoe mbola tsy tena maty ilay olona dia nitsondroma dia sitrana fa mbola tsy naheno hoe ny dokotera nanangana maty. Dia mbola tsy nahita konkoa aloha za hoe dokotera hono nampahiratra ny jamby mbola tsy naheno an'izany kosa aloha za hoe fa mety hoe nanao solomaso ny solomaso natao dia mety mbola manjavonjavona arany. Fa Jesosy nefa tena mahavita an'izany dia zasy ianao nefa nozy izy raha mino dia tsy sitrana fotsiny fa mahavita asa mihoatra noho ny vitan'i Jesosy lehibe mihoatra. Ohatry ny ahoana izany hoe lehibe mihoatra noho ny vitan'i Jesosy. Hoentiny Ravavy Felisia zasy ianao anatin'izany vavaka izany mba havita an'izay tena hoe asa lehibe ohatrin'izay lazain'i Jesosy izay satria izy
tsy olombelona akory ka andaingy fa zay lazay dia tanterany aminasy aminao ndoa zay raha vafelisiavy eto anatin'izany vavaka izany Mankasitraka tompoko araka izany tonombavaka ataon'ny mpanompon'Andriamanitra zany dia vavakantsika zao amin'izao fotoana zao mba tena hoe toetra ao anatintsika tanteraka zany finoana Jesosy Kristy zany satria raha mitoetra ao anatintsika zany finoana zany dia ho faly tokoa nge izy satria zany ihany tena tadiavin'Andriamanitra amintsika zanany raha tena hoe mirehitra ao anatintsika zany hoe minontsika fa mahavita azy izy dia asandrato arao feo anao amin'izao fotoana zao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zay drada mankasitraka sy manome voninahitra anareo amin'ny fahasoavana lehibe tompo zay omenao ane sotra dada amin'ny tolombavaka sy izay nomenao ampanomponao eto dada entinay angatanay hery ny finoana inonay anao dada amin'ny zavatra rehetra zay mety ilalovanay zay rehetra toko mety hoatrehanay zay rehetra mety iananay amin'ny fiainanay ankehitriny dada mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mangataka tompo malala tena hoe ampitoerinao anatinay zany finoana zany dada tena finoana matanjaka mihitsy tompo malala ka tsy ho vaozonvozona na inona satria zany tenao dada ny lehilahy ray tompo zay manoro trano eo ambony fasika dia raha manana finoana izy tompo malala dia na ina mety riaka andriaka ny trano dia tsy ho vaozonkozony na ina zany tompo malala ho taky zany ankoa dada ny finoana zay atetrinao anatiny tsirairay avy na ina riaka na ina ady tompo fa tena ijoro zay fa ino fa ianao le Jesosy zay iantsonay zay vavahanay dia toetrany zany finoana ao anatinay zany afahanay dada iena afahanay andresy afahanay dada ijoro hatrany tsy jery na ina fa ino tanteraka zay tompo fa mahavita azy tanteraka ianao ino tanteraka zay fa ianao ny Andriamanitra afaka mandidy manapaka an'izao rehetra zao fiainanay ka ninona zavatra hitrangy eo dia tsy jery an'izany zay dada fa hijery zay fa ianao no izy hijery zay fa ianao mahavita azy hitoetra ao anatinay zany finoana zany dada angatako zany ho an'ny tsirairay avy eto angatako zany ho anay tsirairay avy eto tompo malala neza misy olona ka mangetaheta fa hitoetra ao anatin' zany finoana anao zany dada tononiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy na taky ninona kely ny finoany atry zay tononiko fa mitombo zany finoana zany amin'izao fotoana zao tononiko fa miorina ao anatiny tsy misy mahozongozona zany finoana zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovako zany mivavaka zany alleluia amen makasitraka anao ira fa Felisiany tondrany atao anatin'izany vavaka izany amin'izao fotoana zao tsika dia misy hira anankiray arahantsika alohany ny vavahantsika ny amin'ny alina sy fisaorana tamin'ny fanatrehan'ny tompo teto andao ary anaraka izany izany tsika tompo amini funai amini sainai amini erinai tuiterana in tupunai sosere famde famandi amini funai amini sainai amini erinai tuiterana in tupunai
santaringeto antany ila fiterana tsy mijanona ratsy any an-danitany eto anateany tompo no itsinjako santaringeto antany ila fiterana tsy mijanona ratsy any an-danitany iangizy itanora kaya mandeny adabe enbe uljabe alfa iteranceso orsosere famde famandi amini funai amini senai aminerinai uiterana impupunai orsosere famde famandi amini funai amini senai aminerinai uiterana impupunai famandi amini funai amini senai aminerinai uiterana impupunai orsosere famde famandi amini funai amini senai aminerinai uiterana impupunai Alleluia. Alleluia. Tena tsara ny Andriamanitsika fa rava ny sakana rehetra tsy finoana e. Efa nentina vavaka mahery vaika teo ianao manana finoana mahery vaika. Nentina teo tena hoe Andriamanitra mihitsy ny ampatanjaka ny finoako sy ny finoana fa nafahako sy afahanao mandroso ao anatin'ny ady na inona mety zavatra misy mbola na dia ihany teo ny hira hoe hira mandrava ny sarotra rehetra mandrava ny sakana rehetra rava ny sakany tsy finoana rehetrarehetra deran'Andriamanitra antsika rehefa mideran'Andriamanitra antsika dia Andriamanitra mikarakara ny zavatra rehetra efa mifarana ny fotoana tompoko fa amin'izao fotoana izao antsika dia hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fanatrehany teto satria ny asa teto izy dia hivavaka ny amin'ny ala ihany koa tsika mba tena hoe hanana toromaso tsara mba tsisy amin'ny nofiratsy ary ihany koa hoe ny olona izay atoandro any amin'ny toerana misy anazy dia mba hoe Andriamanitra mihitsiny no hiaro anazy ame hery tanjakan'izy ireny hiasa amin'ny fiainany dia hoentiny Ravafely isyantsika anatin'izany vavaka izany omenanao sehatra Ravafely isyandao zay hoeto anatin'izany vavaka izany tompoko asitraka marotsika isanao amin'izao fotoana izao dia vavaka ho amin'izao alina izao ary hisaotra an'Andriamanitra tamin'ny fotoana lehibe izay tsy misy tahaka anazy tsy misy tohana satria fotoana miaraka amin'ny tompo dia mamy tokoa asa lehibe nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao androany dia hoaritsika hivavaka tompoko raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zay dada mankasitraka sy manome voninahitra anaranao zay tompo malala saotra dada satria mbola menao any indray zao alina izao ankehitriny dada indroko anatrehanao ny olona rehetra zay mandre sy manaraka an'izao vavaka izao eny dada nay zay mbola andre rehefa avy eo nay zay tsy mandre ihany koa dada dia mivavaka amin'izao alina izao dada malala mangataka tompo ianao ihany n'Andriamanitra niaro any hatramin'izay ka hatramin'izao amafisina trano dada ny fefy zay nafefinao ny arovanao any hatramin'izay arovana dada amin'izao alina mangina zao arovana mba tsy hisy fahafatesana tsy hisy aretina tsy hisy fahavalo ahita dada arovana amin'ilay raha sarobidin'i Jesosy Kristy tompo malala ny olona rehetra zay andeha atory amin'izao alina izao dada arovana irao dada le anjelinao masiny tompo manodidina ny tsirairay avy isam-batany olo misy tompo malala arentiko anatrehanao ihany koa dada ny olona rehetra zay mbola andeha hiasa eny dada mety kivikivy izy reradreraka satria fa hifarana ny herinandro fa ianao n'Andriamanitra tompo ny hery angatako anome hery tsirairay ary anao ihany koa dada ampahita fitiana azy any maso mpampiasa raha vita production ohatra noho zay aty zay dia zany ireny menao anazy amin'ity an'io ty tompo malala voninahitry ny anao rery ihany vavaka ihany koa dada ho an'ny olona zay mbola mety amin'toandro amin'izao fotoana izao ny toerana misy anazy mbola maro ny adidy sy ny asa zay ataony tompo malala fa angatahako anao hiaraka miaro anazy nezaneza misy anazy ary anao ihany koa tompo anatanteraka ny adidy sy ny amandraikitra ho tsy irery izy dada atsapa ny fanatrehanao izy mandritra ny tontolo andro amin'ny andro mbola toandro aminazy amin'izao fotoana izao
tonoko ny fiarovana magaga ho an'ny tsirairay avy isambatan'olo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dada, raha nomenao anay koa zao fahasoavana sy fotoana lehibe mamy sarobidy niarahanay taminao te dada, ka eto zay tena mankasitraka anao zay tompo malala. Misaotra tompo satria fantatrefa tsy irery zay teto. Misaotra ny fiasa ny fanamasinao, misaotra tompo fananao asa lehibe tokoa ianao teto androany. Misaotra ny fampiasanao mpanomponao. Misaotra amin'ny valimbavaka zay efa nomenao anay. Misaotra amin'ny olona nampitomboanao finoana dada. Mankasitraka anao zay Andriamanitra. Averina aminao ny dera. Niady amin'ny voninahitra mandrakizay. Amin'ny anarany sarobidin'i Jesosy Kristy na mpisamvavaka. Alléluia. Amen. Amen. Makasitraka anao Ira Felicia mitondranay tanaty zavavaka izany. Alohan'ny itsofanay rano anao dia ilaza fofoy ny momba ny fiangonana raha hoe manana etaeta ianao hiaraka hivavaka aminay isaky ny alahady dia ny fotoam-bavaka manomboka amin'ny sivy sasany aty Maurice ao Canleve. Raha avy any amin'ny Rosile anao no miala dia eo amin'ny UNES Canleve dia ambadiky ny station police misy ny fiangonana. Raha any Madagasikara ihany kokoa ianao tompoko dia ao amin'ny Braony Emereux ao Antananandro no misy ny fiangonana, ao amin'ny Pijamany akaiky ny Maki. Dia faly manasanao tompoko zahay mba ho avy amin'ny fotoam-bavaka dia itsodraranao zay amin'izao fotoana zao dia tena Andriamanitra izay hitantsika eo amin'ny Salamo 3:29 dia manao hoe eto ny fahasoavana sy ny famindrampona anaraka antsika amin'ny andro rehetra antsika dia toetra ohatran'i Jehova andro lava isika. Amen. Tahiny tompo daholo tompoko dia amin'ny fotoana manaraka indray.